Anaona taonareo androany ako resaka momba ny Dubai. Tsy le resaka malaza be momba ny Dubai amin'izao le hoe vehivavy rehefa tonga any dia le hoe mihinan-kina-pôna sy ny sisa. Tsy resaka an'izany ahako fa le na resaka fandehanana any Dubai madio sy milamina ary ara-pahasalamana misy vitamine sy calcium. Aleo aloha tsy nasolo maso ihany fa hainareo ihany le d'origine an'le maso e. Nijolo io fa berger. Inona moa le niteneniko tao hoe resaka ny Dubai ho atsika le resaka fandehanana ny Dubai ity satria be da be amin'izao ny agence hoe mitondra ny Dubai. Dubai par-ci, Dubai par-là, Dubai à gauche, Dubai à droite. Dia androany lazaiko aminareo ny tena marina momba nyity resaka voyage mankany Dubai ity dia lazaiko aminareo hoe iza ny agence tena bonne ao anatin'le izy. Le izy mantsy aloha dia tsorina fa misy zany le agence ohatrany hoe indray mandeha zareo nandeha tany Dubai dia hoe indray aoka hanangana agence dia mitondra olona mankaty Dubai dia avy eo nefa le olona hoentiny mitonantonana na tsy mahita ninninona akory, tsy mahita izay tokony ho jerena akory satria zareo ary tsy mahita lalana amin'ilay hoe Dubai. Fa ity agence anankiray resahako anareo ity izay mitondra ny anarana hoe Tia Voyage, Tia Voyage, Tia Voyage, Tia Voyage, Tia Voyage. Tia Voyage zany efa ela be zareo efa mataona maro no nisehatra teo amin'io tontolon'io voyage io. Dia efa matihanina tanteraka efa ara-dalàna na any Dubai na ao Madagasikara zany dia efa mipetraka ara-dalàna ara-panjakana mihitsiny. Dia zareo mipetraka any Dubai même. Izany hoe tena mponina ao Dubai izy valy votaka tompo-tanàna ninninona efa hitany daholo ny elakelan-trano rehetrarehetra ny anaran'ny samy tsirairay ao Dubai efa hainy hoe ty anona, ty anona, ty anona. Ny mpanjakan'ny Dubai efa mifanao ela amin'izareo hoe ahoana lesy ça va ela hitanareo izany efa tena hoe hainy ohatran'ny paosiny izany le Dubai Ny zavatra tsara tenenina aty am-boalohany koa tsy voatery hoe avy ao Madagasikara ihany nareo miainga makany Dubai miaraka amin'izareo fa raisin'izareo daholo na avy aty Frantsa, Eoropa, Amerika, ny Kanada, ninninona na avy aiza ianao zany dia afaka miaraka amin'ny Tia Voyage. Fa tsy voatery hoe avy ao Madagasikara ihany izany hoe na vazaha ianao na gasy. Dia araka ilay niteneniko teo zareo efa mipetraka ao Dubai mihitsiny izany hoe misy ekipa koa any Madagasikara fa ao Dubai zareo no tena mipetraka. Dia ny circuit sy ny activité rehetrarehetra proposeny efa hitany daholo efa hainy tsenjery hoe eto dia maketo dia eto misy lavaka dia eto misy midongona fataremo kely. Jereo fa ny sary rehetrarehetra voakan'izareo ao amin'ny paginy ao sary tena izy nalainy zareo fa tsy hoe sary nalainy tamin'ny internet. Dia jereo koa ny avian'ny olona rehetrarehetra izay efa nandeha niaraka tamin'izareo nakany jereo vakio tsara hoe ohatrany ahoana fa afa-po daholo ilay olona niaraka tamin'ny Tia Voyage nakany Dubai. Mahaza mitsiditsidika mamakafaka raha izay vao misafidy hoe iza nandehanana zany ampitao tsara daholo be da be ho ilay agence fa ampitao tsara daholo jereo daholo reny rehetrarehetra reny dia jereo ny Tia Voyage. Hitanareo misy agence sasany izao ohatra hoe manararaotra anao zany izy hoe ianao zany tsy mahalala ny bus ba any Dubai zany ianao dia araraotiny ianao zany ohatra hoe raha ohatra zany ianao hoe tokony ho any Andoharanofotsy ohatra zany hoe mandray bus zany ianao tokony makany Andoharanofotsy dia tokony hoe 10 zany dia mahatonga anao any Andoharanofotsy. Tenen'ilay agence sasany teneniny hoe hatreo Analakely any 10 dia hatreo Tanjombato 10 dia raha ohatra hoe teo tonga any Andoharanofotsy ianao dia 10 nefa bus iray ihany iny dia lalan'ilay bus daholo ihany iny fenao fotsiny mifetsifetseny. Azonareo ve ilay tiako tenenina ohatra hoe ilay activité efa tokony ataonareo indray miaraka zany lasa potipotehana midiny aminareo tsy potipotika hoe ty anona nefa tokony hoe miaraka ilay satria lalana iray ihany ilay
jättemakette never les putputena aminareo amidina aminareo tsy potipotika ny sarany. Ny tia voyage tsy manao an'izany satria zareo matahotra an'Andriamanitra. Dia manaraka tsara ny circuit rehetra sy ny activité rehetra tokony ataonao sy azonao atao amin'ny vidiny tokony alohanao tena marina. Ny départ manaraka miaraka amin'ny tia voyage amin'ny Pentecôte zany hoe amin'ny 4 juin zany misy départ. Dia aorianan'izay koa misy départ ny 11, dia ny 18, dia ny 25 juin zany misy départ foana ireo. Fa raha ohatra hozy ianao hoe tsy amin'ireo te handevana ianao daty hafa mihitsy ohatra hoe amin'ny herinandro ohatra hozy ianao dia afaka personnalisena ilay izy amin'izao ianao te handeha zao hafirina ianao te hijanona hoe tsy herinandro fotsiny ianao na tsy 5 andro fotsiny ianao fa za tonga dia hijanona tonga dia hoe tapa-bolana na iray volana. Dia afaka amboarina ilay izy. Fa ilay amin'ny Pentecôte io zany nefa tsara lamina amin'izao hoe tonga dia mandray vita vonona ianao amin'io voyage io raha ohatra hoe handeha amin'io dia contacteo agny ianao ny tia voyage ao amin'io page soratako io tonga dia andefa mpiana atsoina tsy haiko. Za koa hiaraka amin'izareo fa mbola miandry fotoana mampety azy. Dia izay dia raha mba mpanankarena ihany dia mba mandany mijery an'izany hoe Dubai zany e. Mandany mijery an'izay fijerin'ny olona alony. Efa any. Raha ohatra hoe tsy mety aminareo ilay hoe Dubai fa hoe lavitra be nefa ny mamahy be sady be vovoka be dia afaka makany Maurice koa nareo miaraka amin'ny tia voyage. Dia anontany an'zareo ao filentika amin'ny feoko izay fa veloma e.